atolotry ny asem radio nareo zao tondro molotra fizarana faharoa tantara nosoratany Raja Jean Rivo ovelomin'ny nofy Solofy José Christophe Rabiarimanana Ulika ary Zoma Mirina miaraka amin'ny Saoly mandray feo Noely mandrindra ra teknika Onja manatontosa Solofy José Nena misy olona izany ainga faktara ety misy taratasinareo misaotra tompoko fataizy indriny eny tany amin'ny daty ty tany amin'ny data ve vakio ary hoe mba enonoko zay any ibako sy rivo kely faly miarabanareo fa mbola velona hatramin'izao ary misaotra an'Andriamanitra roa volana izay ny lasa dia ny fotoana nitsaboana noho ny ratra nahazo vokatry ny lozam-piarakodia nandehananay toko ny fotoana nitsarana indroa miantaona ary ny fiandrasana ny didim-pitsarana salama tsara fahazabe eritreritra na izany aza nefa dia mbola mangovotra ihany eo am-piandrasana ny marina na ho voaheloka na ho afaka mahadiodio nanao izay ho afany tokoa i Monsieur Delorme nandefa ny dossier taty amin'ny fitsarana ka asa izay ho valiny fa dia tsy mitsahatra ny mivavaka na andro na alina ny fanantenako dia Jesosy Kristy irery ihany fa ny olombelona dia mazana tsy azo itokiana koa mino aho fa hivavaka ho aho ihany koa ianareo maherezy ary mba mandehana ihany rehefa misy fotoana manontany vaovao any amin'ny lehibe ny distrika na dia haka ny karama aza manao ahoana ianareo mianaka izao indrindra fa irivo kely mba mianatra tsara aza adinoina ny fianarana sekoly alahady fa izany no maha-kristianina antsika kanefa averiko ny hoe mandehana any amin'ny karainy manontany vaovao izay araloha fa manao veloma finaritra mandram-pionanareo mianaka ary samy hotahian'Andriamanitra daholo dada mampalahelo data neny eny anaka atao ahoana moa izao ny zavatra tsy vitan'olombelona mangina neny aoka izay fa mbola tsy maty ange data marina izany rivo kely nefa vaka dia vaka ny saina eo ampiandrasana an'izay ho fiafarany ka efa mivavaka ho azy foana ange sika isan'andro neny manaiky ny teninao ange arivo saingy tsy mety ny ranomasy fa nijoy foana raha vao mieritreritra azy tokandrery ihany sady amin'izay naratra saika amin'ny maty koa ny fitsarana nefa mbola eo ihany koa ka nahoana moa tsy ho latsaka ny ranomasoko toy na ny fo vaka ny saiko lany fanambola velona la oko sika ary neny vavaka tsy mitsahatra ho azy Andriamanitra tsy manara marina misaotra anaka fa dia ahery tokoa noho izany fankahirizana ataonao izany
dia andeha ho any amin'ny distrika ihany izany sika. Tsy maintsy ka, satria izay no afaniko. So sanatria ho vonoina ho faty izy. Tsy mino an'izany ary neny aho. Ho velona ny datako satria ho afaka izy noho ny tenin'i Jesoa tamiko. Ahoana hoe rivo? Ho afaka izy ho aho. Fa ahoana? Izay no novoko alina. Ary ndao amin'izay ary sika fa somba misy vaovao tonga ny mga lehibe any distrika e. Chauffeur, velomy fiara fa andeha ho any an-dranomasina tsika. Manahoana ianao monsieur l'administrateur? Manahoana ianao madame Razakarovony? Azafady indrindra re tompoko. Fa ho aiza vao maraina? Ho ato aminao indrindra izay tompoko, nefa ianao ty efa vonona nivoaka? Hoe efa andeha mihitsy aho zao, ka dia mandro soa raha aloha vetivety. Misaotra tompoko. Mipetrapetra ary ianao mandraisa seza. Misaotra tompoko. Saika tsy nahatrahatra ianareo ko andeha ho any amin'ny faritra Tsaramandroso iny mantsy zahay. Ka inona no antondianareo? Toa efa ho ray volana angamba no tsy nifankahitsika. Eny tompoko. Sahirana amin'ny tokantrano re andriamatoa lehibe any distrika io, indrindra moa amin'ny tsy mahay vadiko. Ty zazy ty koa moa tsy maintsy karakaraina amin'ny fianarako. Marina dia marina tokoa zany. Adidy daholo zany re madamo, fa nizao aloha ny zaza aloha aoka mba tsy ho tapatapaka amin'ny fianarany satria ireo no avin'ny firenena raha hatrizay. Fa tandremo mikasikasika an'izany resadresaka politika izany tsy hitondra vokatsoa aloha zany raha amin'izao fotoana izao. Aiza moa monsieur l'administrateur no mba hisainana an'izany anjaran'ny mpitondra mpandroson'ny vahoaka no afaka manao an'izany. Ka manam-baovao entina angay ianareo mianaka izany? Eny tompoko. Na tonga taratasy Razakarovony vadiko, ka efa vita hono ny fitsarany, saingy eo ampiandrasana ny valiny izy izao. Marina tokoa io, ary efa niomana ny ampiantso anareo mihitsy saingy mbola misy an'ity diako ity moa dia saika hoe rehefa miverina vao anambara azy aminareo. Raha tsy diso any atao nanapatapanao fotsiny nandehananay tatyko. Tsy dia mampiova ny programako loatra akory zany ka. Misy kiongely fitenenanareo malagasy hoe tonga tsy nasotsoina nasiasiky ny razany sa diso marina io tompoko. Ka sao dia miazona anao ela ary izay mianaka raha andeha ianao e. Tsy maninona fa efa tonga ihany ianareo ka zao. Ny vaovao dia misy tokoa ary maly hariva no nahazoko azy. Ka manahoana hono tompoko? Ohatra efa miahiahy ery ianao zany madama. Aza matahotra fa vaovao mahafaly no lazaiko. Eny tompoko? Zao. Afaka sao matsara ny vadinao. Misaotra anao izay Andriamanitra. Aoka izay madama fa tokony faly aza angentsika. Neny tokoa dia io mitomalavy foana. Ary se mianatra tsara mba ho lasa ambony fa zany no arena tsara indrindra. Ka inona moa zany zao no mba fanirinsy rehefa lehibe? Ho dokotera tompoko.
Ka hitan'ny sevy hono fa tena zavatra tsara sy mahasoa zany. Izany foana reny mba tenitenen'izy eo hatrany tompoko. Asa fa niampitsy moa an'Andriamanitrako. Tsara ka, tsara tena tsara zany. Dia ahoana moa zany tompoko? Sao dia maika ianao? Zao tianareo mianaka ve ny tsena azy any Antananarivo sa hiandry azy eto ihany nareo? Tena tianay tokoa tompoko saingy ny vola zao ny tsy ampy aty aminayko. Indrindra efa kaiky ihany ity ny fetin'ny 14 Jolay. Mbola tsy tapitra nge ny teniko e. Ay, azafady ary. Tsy misy zavatra iantohanareo mihitsy amin'izany fa ny fanjakana no miantoka an'izany rehetrarehetra zany satria olo-marina ny vadinao. Tena mahafaly anay izany tompoko. Isaorana be dia be nareo mpitondra anay. Ka tsy maintsy mba manonitra ny fahadisoanay koa nge izahay e. Fa raha tsy izany dia tahako ny hoe manao didy jadona ko misaotra betsaka tompoko. Noho izany raso kely dia misy taratasy akanao vola izay olanianareo na mandroso zany na miverina. Ka tsy amin'ny mpitahiry volatsy nareo no maka an'izany. Eny tompoko, andeha fiara-pitatitra zany zay to? Tsy isy fiara miaramila andeha anaty trentana any Antananarivo raha ampitso. Zay no hitondra anareo ary io ihany no hitondra anareo hiverina 2 andro aorianan'ny hatongavanareo any. Kanefa ny vola nataonareo saran-dalanay. Ny fanjakana ho ihany no miantoka madama fa tsy izaho. Rehefa tafaverina azy ianareo dia mbola eo ny fanomezana sasany. Tombontsoa manaraka ny karama tsy feno hatramin'izay 3 volana izay. Ka tsy mbola ahafaly anareo va zany? Tena mahafaly tokoa tompoko. Afa-po tokoa izay Andriamanitra ny tahay anareo mpitondra. Misaotra betsaka. Dia izay ary no izy. Mbola lavidavitra ihany koa no alehako ka dia hanome baiko an'ireo miaramila hitondra anareo raha ampitso miomany anareo madama. Nampiatsanareo telo mianaka manokana mihitsy aho aty amin'ny broko satria nampahonena tokoa no nahitanao teo am-pitsarana Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko. Efa fatapatatro mialoha fa tondrombolitra no nahazo anao saingy tsy mahalala loatra izay fiarahamoninareo any Ambatoboiny ka dia mitsara araka ny lalana ihany no tsy maintsy ataoko. Misaotra anao be dia be tokoa Andriamatoa tsara fa dia natao hitadiny marina nareo fa tsy dia ampigadra ihany sanatria. Nalahelo tokoa raha nanonona taminao ny teny hoe mety ho voeloka na ho faty satria pioky sy mpanotra fanjakana. Tsy tao an-tsaiko mihitsy zany tompoko. Eno fa efa nandidona ihany ny marina ka tsy nanohizako fanontaniana hafa entina mandrena anao ilaza ny fanohitra amin'izany ka dia naleoko nakavetrany dosienao sy ny hevitringa Delorme ny lehibe ny distrikt Ambatoboiny izy esanao ary izay no ohatrany nahela azy kely. Iangaviako anao tompoko mba hampitany fisaorako azy satria ianareo no manana ny fomba fampitam-baovao aingana. Tsy maintsy manatona azy koa mantsy nareo raha vao tonga any ka. Anatrika azy tokoa raha vao tonga any. Kanefa kosa mba tsara raha sitrakao tombo-pahefana ny mampandre azy meloha. Eny ho tanterahako zany raha izay ny fandrenao saingy mbola mamerina ihany fa tsy maintsy manatona azy nareo ho fanajana. Efa niona tokoa izay alohan'ny eviana aty Antananarivo tompoko. Nefa tsy mba nilaza an'izany rehetra izany izy fa dia nandefa ihany. Omeko rariny izy satria ny soa atao ry madama tsy dia mba tsara fitantara fa
ny anaovan'izany no tokony hatsapa-tena. menatra anao indray ary ngary tsarako azafady fa diso ny teniko iny e. Tsy diso ianao ka satria tialala zavatra saingy nentiny amin'ny mpahalalam-pomba le izy ka dia izany no milaza marina nanavotany anka Razankarivony. Ay ve zany no izy tamin'ny nampiantsony ahy dia efa mba naneo ny heviny ihany izy mba tsy handeha meko saina kanefa tsy mbola fantatra izay ho fandehan'ny toedra raha ka dia ohatra ny teny mandeha ho azy ihany zany teo amiko tamin'izany fotoana zany. Zany no izy tompoko lahy efa fara-hevitra ny nangatahako fanazavana io taminy dia ny fahafahanao madio teo ny vokany. Fisaorana lehibe tompoko no ataonao ka dia Andriamanitra ny ombanao mandrakariva sy ny fianakavianao. Tena zava-dehibe mihoatra ny fanomezana izay teny izay ry izy telo mianaka fa dia misaotra indrindra misaotra ary ho ela velona ihany koa ny ianareo. Ka inona no mba azonay atao aminao tompoko? Tsisy ka tsisy zaza no mba hanome vatsin-dalana kely anareo amin'izay misy atao posiko ato e. Adre na ny mahita andreto rahatra aminao reto ihany aza ve ndre motora Razankarivony dia tsy mba ampahonena dia mbola isaorana anao daholo zany tompoko. Ka manoana nefa zao aloha ny fahasalamanao indrindra reto rahatra reto? Efa tsy maninona intsony ireo tompoko sady efa misy fanafody nampanarandro zareo ihany ka. Ay dia sitrana soma tsara ary misaotra indrindra tompoko fa ny dosieko ve miaraka amiko? Miaramila hitondranareo ihany no misana ny famerenana azy any amin'nga Delorme ary ity ny vatsin-dalanareo menakafo kely dia tongava soa e. Mino fa ho tena faly nareo rehefa amby ihany satria ny fetiny 14 juillet koa efa kaiky. Eny tompoko. Tena faly tokoa tompoko saingy tsy mba afaka anatitra gisa ray ao anareo akory aza be eritreritra ny amin'izany rehefa raha tahin'Andriamanitra dia isy ihany ny eona antsika satria mety andalo any izay amin'ny andro fialan-tsasatry ny ankizy alohan'ny antenana ny majanga. Ay dia tonga avara fa faly tokoa izay andray anareo tompoko. Manampy izany tenin'ny vadiko izany tompoko dia mbola mamerina ny fisaorany era-po era-tsainanao amin'izay nataonao nandritra ny asanao izay sy fanomeza mbatsin-dalana tompoko. Inona re ny isaoranareo fa dia nanao ny asanay fotsiny izay sarotra ny anameloko olo-marina ka zay ary nisy ka dia veloma indrindra ry izy menakavy a. Volana Jolay 27 tadidinao ihany angamba arivo tadidika efa toy izy ny tantarany dady za rery aloha no tany amin'ny lehibe ny distrika tamin'io isika avy aty Antananarivo iny. Tonga ianao Andriamatora Razankarivony ka efa salama tsara? Eny monsieur l'administrateur. Ka vonina tsara zany andray ny asa mandrahara rehetra. Efa ara-dalàna tokoa tompoko. Ay dia mamerina ny fiarabananao indray ary arabainy ianao fa afaka soma tsara. Faly ihany koa Andriamatoa lehibe ny distrika mamerina ny fisaorana anao tamin'ny fanampianao ny mpitsara ka nahitana ny tena marina nafaka tamin'iny raha politika nanao ny fitondrona molotra ho mpanakorotana ny fitadiavana nonganam-panjakana iny. Tsy tiako mantsy ny idera tena ka ilaza aminao mialoha fefa tato amiko angeny dosianao saingy raha nanakana meloha fa tsy namela an'ireo mpitsaranao ny asany dia tahaka ny didy jadona sy fanivaivana ny asandro zareo zany ka rehefa hitako ny ady sarotra nahazo anao vao niditra tsehatra. Ka dia ho ela fanampahany eto aminay Ambatoboiny ianao tompoko. Eny fantatray tokoa fa tsy dia sitraka ireo malagasy zao fitondrana ivahiny zao nefa
zany moa zava-misy amin'izao fotoana ka atao ahoana dia iainana ihany koa. Ny teniko dia izao, misy era-tany tahaka izao mba hanatsarana ny fiaina ny pirenena-mbola mahantra ho lasa mandroso any aoriana, fa tsy tahak'izay ny ainanareo teo aloha intsony akory. Fantatray tokoa fa miezaka ny ahatongavanay amin'izany ianareo frantsay ka inona moa no azo atao fa tsy nisaotra anareo ahaleo ahalasana. Ny manaraka dia aoka mihitsy aloha ianareo a tsy hanohitra na hikatsaka an'izay fahaleovantenanareo, fa manjary maniry anay hamongotra an'ireny milaza azy ho tia tany razany ireny, nefa mbola vitsy ireo manam-pahaizana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ny fianarana ho atsaraina, ny hopitaly tsy mbola mahendika ny Madagasikara, ny tao zava-baventy toy ny tetezana, lalana, ao koa ny fampandrosoana ny varotra, satria ianareo manan-karena amin'ny arenan-kibon'ny tany, ny vokatra sy ny zavaboary tsy lazaina intsony. Matanjaka ara-pitaovam-piadiana tokoa ianareo ka dia manao izay danin'ny kibonareo. Tsy mankasitraka izany mihitsy ny malagasy tsy vaky volo, fa dia noho ny tsy fidiny dia manaiky. Akory atao fa dia manaiky ny didi-jadony. Na izany kosa aza nefa dia efa fanompotan-drazana ihany izany. Lasa eritreritra be ianao izany Andriamatoa Razakarovony. Mbola mandeha ny saika Andriamatoa lehibe ny distrika tamin'iny raharaha nahavoa iny ka miteny irery aho hoe iza ny nahavanondoza. Aza dia mamaky loha be loatra amin'izany intsony ianao, fa mbola ho hitantsika ny ihany ny mariny. Ny asa ihany no ataovy tsara, ary aza mitady na mieritreritra fanoherana toy ny ataon'ireo mpitarika politika ireo, fa tsy hisy vokany mahasoa izany. Fahafatesana aza no hita aminy. Ka eo nareo ihany no manao fitenenana hoe mort pour son pays est ainsi digne sort. Na voninahitra ny maty ho an'ny tanindrazana. Ka eny ary aoka hijanona eo ny resaka, so mantso lava loatra. Iverina iasa ianao ka dia miraro soa ny havitanao an'izany tahaka ny nataonao taloha. Mahereza tiany lakile. Ieny ary tompoko, fa dia misaotra indrindra amin'ny fananarana sy fampaherezana, ary hono hoa Andriamatoa lehibe ny distrika. Ahoana, mbola misy tsy azonao? Efa mivoa ange ny tranon'ny fiasako ao e, ka asa nanomenao lakile hafa zay miasa ao na tsia sao dia nisy namaky asa so ihany fefa ty amiko daholo ny vola azo nandritry ny herinandro. Ndeha jereo aingana sao misy dosie tsy ao, dia karakara ho daholo ny tokony atao, fa ny fetin'ny 14 juillet ty efa akaiky. Za matahotra ianao tompoko fa hiezaka hatomombana ny asa. Lasa ary aho tompoko. Mandrosoa ianareo ry ngam-piadidy. Eny tompoko. Mahazo seza tahaka ny vahiny indray ianareo izany ato amiko. Misaotra tompoko. Eny ary ka akory zato dia ianareo vao maraina. Angatsy mba hiomana hanatrika ny fetin'ny 14 juillet. Dray efa vonona amin'izany mihitsy tompoko, nefa tonga ampanajana aloha zahay mivady iarahabanao ray aman-dreny mpitondranay vahoaka tratra izany fetintsika izany. Za koa
faly miarabanareo amin'izao fetim-pirenena zao ary mbola mirary anareo koa tratro no avy ihany koa manaraka izany tompoko ireo misy vorona vitsivitsy karazana izy ireo no vodina entina anajananao ray aman-dreny amin'izao asaramanitro zao ny antony raiky io dia mba anehoanay ny fifankatiavana frantsay malagasy ko engany ho ela velona ianao sy ny vady aman-janakao fa loatra ny foko amin'izao ataonareo zao marina tokoa fa ray aman-dreny mpitondra fanjakany etoboina nefa na ty ambanimbany aty aza dia tsy nataonareo ambany zavatra fa indraindrainareo fatratra tokoa ka fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra anareo ary samy ho ela velona ny isika rehetra toy izany koa ny fiarahantsika miasa eto ka tsy ho voasembatsembana raha eritreretina aza ry izy mivady eny tompoko dia tokony ho izahay no anome anareo vahoaka tombotsoa be nefa moa fity mifamaliny atsika ka dia misaotra tsy misy isaorana zany tompoko fa adidy amin'ray aman-dreny no mariky ny fitiavana sy fiaraha-miasa ka dia hitondra fahasalamana re andriamatoa lehibe ny distrika eo marina tsy sahirany ianareo mivady ka tsy lasanay daholo very zareo ny tao amin'ny tranomborona tao tsy re tompoko miompy angeza rehefa mahavokatra dia mivarotra na misy ambonina trano lehibe rehefa tonga amin'izao fotoana izao eny are ka dia mirary ny avokaranareo avo roa eny no izao ary zahay misaotra tompoko za koa dia mbola mamerina ny fisaorana mitafotafo ho anareo ihany misaotra anao manokana madama eny ary monsieur l'administrateur fa andaonao vetivety aloha iomana fa zanga moa nandroka anareo sahady ka tsy zany fa sao dia mbola iomana ihany ko naoko eny fa nivalikafatra nge mbola misy tsy inona akory zany fa ianareo koa mino fa anambahiny ka dia reto misy karazan-java-pisotro mba ataoko kado anareo ao ny maherihery ao ny antonotony ny vehivavy sy ny ankizy ka dia tonga fahasalamana ny izy ireo raha hosotroinareo ary tonga fihevanana maharitra kosa raha anasana an'ireo izay mety mba ho vahininareo ka tsy ho mamo amin'ny reto ve andriamatoa administrateur reo vorzano sy ny sasany ho tonga ao aminay eny tokoa tompoko fety ange ny andro ry izy mivady eny aoka mba samy faly ny vahoaka fa manao adalàna na mifamono na manao tsinitsinina ny hafa eny fa na ny manao barofo zavatr'olona no tsy eken'ny lalàna ka zay ny tandremo fa masika amin'izay lafin'izay mahazo mandry von'ny vato ianao tompoko fa raha ny olona ombany fahefako indray dia efa mba be ihany ny fiaraha-miainana ampianarina azy ireo ko ny faniriako zany dia ny anaovantsika rehetra fety sambatra eny tompoko dia izay zany aloha fa mbola iomana natrika ny fankalazana ka dia hisaraka vetivety-tsika ary tandremo sao tsy tonga fa ho foana eo ny toeranareo miara-miasa amiko dray ho avy tompoko fa aza matahotra ianao aza matahotra ianao inona daholo koa reto olona maromaro eto atokotany reto raha zareo borzano sy ny namany reo tahaka
isaky nisy ataona ihany rery bako mba tsarovony lasa e. ay mo fangatsy mba tany amin'ny fety izy ireo e. Tsy mba nanao zany reo fa tsy maintsy manatrika foana sangy avy hatrany de nakativy fa isika aloha tany amin'ny fanasany lehibe ny distrika. Ka de mbola anao ny sakafo tsotsotra ho azy ireo zany ko. Za ataonao mampahory ianao zany fa efa misy mpanampy efatra miaraka aminao e. Efa fanao isan-taona koa nge zany atery aloha e. Ono ahy e. Raha teriny zareo ato daholo zany reo karazam-borona be dibe ireo de aiza no asiana zany rehetra zany. Zany ny fanajany atsika ka hoatosika eo iverina indray ve. Ka maninona moa anga mahadiso. De alahelo mafy izy ary rasa eritreritra zay tompony zay vorona verinao fa manavakavaka ianao. Olona tena tsotra ngereo ribako matoa izy tonga eto manao zao fanaty zao de tena vokatry ny fony sy ny fitiavany eo amin'ny fomba fitondrana azy. Ka sika ve raha zaka de ambony takininona. Aza manao an'izany ianao isika ny tsy mahatsinjo an'izany fa izy ireo kosa mba mihevitra antsika ho tomin'ny olona tsongoim-bolo amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny tanàna. Ka raha tsy voalohany de mba mety ho faharoa na fahatelo de oka ianao angina fa efa eto akakendry zareo. Akory aby nareo tompo. Re misaotra indrindra Zay ve vao tonga narery tata sy neny? Mbola nasainy lehibe any distrika re zay rivo a. Nefa nisy ny tadanareo maika de maika teo. Izy zany se Le avany ratsy sefa namandady iny. Tsy nanafatra nga izy hoe aninona. Tsy fantatro fa de mila nareo maika fotsiny noho izy e. Andao re aloha hoany sao de toen'le borony vakin'olona. De efa oviana ve re iny de zay vao ilaza ry zareo. Andao re aloha vetivety azafady indrindra ry zalahy fa tsy hoery zay tsy hoery zay e. Tsy mikarapety ao tao zato izy. Fa inona ary ty antso maiky ty raha zaka. Tsy misy mahalala fa hany mahita azy e. Zay zany tsy nahitana azy tany amin'ny fetiko. Marary izy zany raha atao vinavina. Olona matanjaka be iny de ararirary foana. Ny aretina nga mifidy rehefa mety efa miteny izy vao taitrako. Reo tokoa fa misy mivorivory eo an-tokotany. Ora zaka sao de maty. Ohatry maty ve anafatra e. Ka sika nge taratara vao tonga aiza no alalana zavanitranga teo anelanelan' zany. Oko zay aloha fa efa tonga sika oko zay aloha. Mandro ary nareo tompoko. Eny tompoko ody ringara dosevô. Mandrosoa nareo ringara-pedy io. Ka manahoany se zany to tampotampoka be. Eny tokoa. Marary ary izy mivady marary. Tena marary fa tsy hoe aretina mandalo vetivety fotsiny. Fa naninona vetivety teo se nefa olona matanjaka be io. Eny tokoa naninona ho ianao ry ngara Josefo. Nanafatra nareo ary izy mivadika. Enoy tsara fa tsy fantatro tsony zay ora hafatesako. Ka tokony akana dokotera ianao zany so tratra oriana loatra. Enoy alovo mandeha amin'izany nareo e. So anenena na ringara Josefa fa aleo aloha aka dokotera zay ny tsodrano-nareo no ilaiko izy mivady ka mba enoy aho ndray mampalahelo ahy ianao marina. zao no izy izy mivady. Nanao ratsy taminareo fa ahoana zany ringara Josefa. Ny alolanao mafy teo amin'ny toerana
misy ianao io a ringara zaka satria tena nankasitrahany lehibe any distrika fantatra ianao noho ny fahaizanao ny asa nomeno zaninao. de zay veryngaradrosefa no mamparary anao toy zao? Tsy zay fa ino tsara aloha e niriko tokoa io toeranao io mba hananako fiafarana tsara, niriko ny mba ho tsara fitondrantena eo amin'ny mpiaramonina toanareo e. Ka nefa nge isika iray asa ihany e. Eny e, azonao ianarana tsara raha mety sy tsara ny fomba fiasako sy ny fiarahamonina fa tsy tokony vily lavitra anao ratsy mba ahazony zany toerana irinao zany. Nety ny adalam-pitsiriritana loatra re tompoko ka nitady voninahitra tsy mbola hatonina ny teny noho izany de nieritreritra zava-dratsy mba ampialanao teo amin'ny toeranao io, nitady ny amony tsy kilikily anao mihitsy tamin'ny alalan'ny fanafody ratsy mihitsy aza kanefa kosa tsy izay no sitrak'Andriamanitra ka nanomezany famaizana mafy ah toy izao hitanareo zao. Andray de ianao ve zany Andriamatorajosefa no nanao andro zavatra rehetra tao amin'ny birao andrazaka ireo? Eny tompoko. Andriamanitra ny fanahoana loatra re? Oka ianao robako tsy ianao teny mampalahelo azy tsony a, so ampiombo ny aretiny fa zay tadiaviny no ataontsika raha sitraka ao. Jereo ty tenako mivontovonto daholy tahaky ny boka rehefa mivoaka rano ka ny angatahako de aminareo de ny amelanareo ny eloko satria ho iatery aloha hoe tsy fantatro tsony zay ora sy savelomako. Oka re tompoko. Mangata tsodrano a raha mbola misy azo atao mba ho sitrana anao zay ahafapoanareo a ary manome toky amin'ny foko sy fanahiko fa ho afanareo akaiky tokoa. Zao izy ringarajosefa ivavaka andro amanalina ho anao zahay ary aka dokotera araky mba takatray anasitrananao ka de maniry ny fahasitrananao ary Andriamanitra ne anamaivana ny hirifiry mahazo anao. Misaotra indrindra tompoko fa misy adingo kely de nahatonga anao ho tsaraina tany Antananarivo zay saika monona anao ho faty. Fa ahoana koa zany ry Serajosefa? Mbola izaho ihany koa no nanondromolotra anao ho mpikomy hanonga mpanjakana frantsay rea. Ay ve de mbola nisy an'izany koa e. Oka ribako fa aza tairina amin'izany fanontaniazany tsony izy fa zavatra efa vita zany e. Rano raraka iny ka tsy azo rofiny intsony. Andray rery tompo. Oka hoa zay zavatra efa vita ny amin'iny e. Ko de mivona sy mivalo eto anatrehanareo a raha azoko nataony andohalika tena taoko tokoa zany saingy tsy mbola afaka miarina noho ny amafy ny aretiko ary tsy omeko tsinonareo raha tsy hitsapo tsy ianao an'izany zay ringarajosefa fa de ny mivavaka sy anampy anao amin'ny fitsaboana no ataonay mba ho sitrana soamantsara e. Ka ratsy be angeny nataoko anareo eny fa de misaotra anareo irapo iratsaina toko tompoko fa tsy andro intsony izay ratsy nataoko zay Ary aza de miteny be tsony aloha ianao e. Eno Makaina tsara fa andiaka dokotera zay. De misaotra indrindra tompoko. Mandina ry sefa tsy andohany se mihitsy zay e. Misaotra. Tsy misy tsy diso eto ambonin'ny tany fa ny famela heloka ihany no zava-dehibe indrindra rehefa mahatsiaro ny fahadisondry. Odiny aty e.
izy nareo ry ngiara-pedy io andray fingarah Joseph e mandro sore nareo e androso aninona indray rery madamo rapedy a fa tsy aleo ve aloha eto ihany orazako midina re enao fa tonga ato angery ngiarah Joseph e ho avy aho e ai ka de hoeto fotsiny very ngiara iny a mandro soa aloha e eny ary androso ihany rehefa aveo fa aleo aloha eto ihany ka arabaina ry sera Josefa fa sitrana somatsara misoro indrindra ry sefa tena mahery ny tsodraonareo a zay mbola nampiana fitsaboana ihany ko ko de Andriamanitra ange omba nareo miandrakarive de ho lava velona ary manome toky izay menakavy kely fa ho mpiavana akaiky sika zahay angery ngiarah Josepha taky ny fitaovana nitondra ny mpitsabo fotsiny Andriamanitra ny tena nahasitrana anao eny kanefa tsy mba ho azo atao kosa ve ny miderany atsara-panahanareo fa tsy nitahiry lailo taminay e raha izany no atao ry se tsy ho afaka lolopony eto tany a fa de mahafinaritra zao e ho tohizana amin'izay ny fihavanana ka noho izany ry izy telo mianaka manao fanomezana anareo ty omby vositra ty zay menakavy noho ny sobetsay hovaliana vitanareo taminay e ary eto koa zahay de manan-kevitra ny anao fatitra aminareo raha sitrakareo tompoko mba mahafiorina kokoa ny fihavanantsika re Andriamanitra no isorantsika ary ngiarah Josefa fa izahay de olombelona manam-pahadisoana ihany ko e ka hoy ny vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay eny tompoko ary ny fatidra aoka ijanona iny satria efi Kristy no velona atao anatintsika eny ary tompoko ko de indro ary ny omby vositra ho mariky ny fisoranay sy ny fihavanany zay ka ataona izy io ry ngiarah Josepha rery madamo bako zay anaovanareo azy re tompoko fa efa vokatry ny vonay misaotra betsaka tsy sorana tompoko manala sala be ihany ry se ty izy ty a nahoany satria tsy de mahay miompy azy reo zay sady na ny vala asiana azy aza tsy misy ko zay indrindra manko izahay anefa tsy hameriny ty ho anay tsony ry se rapedy a fa de efa vonay ho anareo io zao ary no izy e eno a iantsony manodidiny sika amin'ny rahalahy de ho vonotsika eto tokotany ny omby ary ho zaraina amin'ireo mpiaramonina eto amintsika mba honofika mitampihavanana araky ny fitenenany asa tsy mety zay tena mety be tsara mihitsy zay hevitra ao zay fa zao rery izy mivady io ho faranako ny teniko alohan'ny irosotsika ao am'izay eny ary seka de tario ary tario iarahantsika mianakavy alevi ny mpito mandifotr'olona ny tondromolitra sy ny toetra ratsy vokatry ny hevitra tsy mitovy ateraky ny politika ny mpanjana tany ka ho totofatsika fahamarinana iainany ambany lanitra amifangatiavana toanako tanteraka mihitsy ny hevitra se ka engany hitovy hevitra tokoa isika malagasy hitaky zany fahaleovateny zany fa tsy isy ataon'ireo mpanjanaka sarobakoly anapotika ny tanindrazana ho tonga ny eny fahafahana ary avelatsika eo iny resaka iny so isy mpanondromolotra voavoandray eto amintsika ka hanahirana ny hery tsy mitovy ok zay ry serapety fa mazava tokoa zay a nahazo lesona tsara tokoa aleo mandeha miadakadana nefa tonga somatsara toy izay maika tsy faingana ka manjary fiamorena indray no hita zany tokoa zay anaka no tantarany tondromolotra 770 ny ainako ary tsy nihery taminareo mianaka ny sasantsasany ohatra ny tsotsotra ihany mba tadidiko ry dada ka de zay no nitiavako namerenanao an'zany am'izao fotoana iainantsika zao tsotsotra hoy se satria mbola kely se tam'izany ka tsy nanana adi-tsaina loatra fa mafy tamiko sy ireo namana maro zay tsy nanam-pony ho afaka
fa na izy ho tifirina na izy higadra mandra-pahafaty na izy alefa sesitany ka nisy mihitsy aza ny maty tany ampigadrana sy tany antsesitany zany betsaka koa reo ny vonoina tsy hitany niava ny fatiny zany rehetra zany de vokatry ny fitiavana tanyrazana fitakina ny fahaleovantena nefa nolazaina fahampanohatra fanjakana sy mpamadika zany no izy anaka resaka hafandray ary tiry dada hoe ahoana ono tsy mba manana ray tapovy nanana zandry lahakely se sangy notezaina enim-bolana de maty noho ny fahatairan-dreniny se na enony feombasiny tifiran'ireo ty tanindrazana namana torana ary ninjera mafy tamin'ny taniny zazakely reniny sy aza saika nanaraka azy fa soa ihany voavonjy ny dokotera oka zay fa mazava ary dada na de tsy voalazanao aza ny sasany tiako fantatra ka mihitsy tsy volazaiko satria mety amily ny sainareo tanoran-kehitriny ka vita zava-dratsy amin'ny tsy manatsinonareo de misaotra anao indrindra misy hoeritreretina itaranaka ty aoriny zany rehetra zany izay teniny sy efaran'izay indrindra ny tiako amafisina ka zao no izy rivo endry dada raha toseka mahavita ny orinany de ataovy tantara velony zany fa zava-nisy ataovy boky na aseho vahoaka amin'ny alalan'ny tantaran-dapiazo na zay zava-misy any orina azony se mampafantatra azy amin'ny vahoaka sy ny taranaka any orina any fa zany santiona ny ray tao anatin'ny fijaliana maro ny ainanay teo amin'ny fitadiavana ny fahaleovantena mba edananareo zanaka mampara misaotra ary dada natolotry ny asem radio anareo teo tondro molitra fizarana faharoa tantara nosoratany Raja Jean Rivo novelomin'ny nofy Soloky José Christophe Rabiarimanana Ulique ary Somamirina niaraka tamin'ny Saoly nandray feo Noely nandrindra raha teknika onja nanatontosa Soloky José